Hoentitra ny fampiarana ny lalàna ho an'ireo fiara zatra manao hitsin-dàlana eto Antananarivo renivohitra hoy ny ben'ny tanàna na ina andretsitoaina androany. Voakasika izany na ny fiara tsotra na ny fiara fitaterana. Teo aloha, raha manana fiara hoisy chevaux ny olona iray dia mandoa 2,000 ariary, ampitomboana 7, ampitomboana 10, 9 alina sy 1 hetsy ariary ny vola aloha, raha miditra FEVRIER 10 andro ny fiara. Raha ny fitipika vaovao, araka ny loharanom-baovao azo, izay andrasana ny tarehimarika ofisialy avy amin'ny komina Antananarivo renivohitra, mandoa io droit de FEVRIER io, 9 alina sy 1 hetsy ariary ny tompon'ny fiara. Mandoa ihany koa ny sara-pitaterana ny fiara 2 hetsy ariary any amin'ny FEVRIER, ary mandoa vola 5 alina sy 1 hetsy ariary isan'andro saran'ny fiandrasana ny fiara. Raha totaly, mandoa 9 alina sy 7 hetsy sy 1 tapitrisa ariary ny tompon'ny fiara, raha toa ka miditra FEVRIER mandritra ny 10 andro. Fampiarana ny lalàna izay tafiditra ao anatin'ny fanabeazana ny mponina. Voalohany ihany izy sarotra satria mila manazava. Avy eo rehefa hanomboka enjena sady tsy ataontsika izao zany, rehefa tsika monamona rehefa menjena sady ho hitanareo ny ohatran'ny radio ihany io, samy fampilaza hoe azapetraka eto an-tomobilina fa lafolafo ihany ny amao dia ilamo ary tsisy olona motratrany amao zany. Ho an'ny fanotofa-tany, na ato avokoa ny fanomezan-dàlana rehetra, angatahana hamoaka ny antonta-taratasy ihany koa, izay efa nahazo fahazon-dàlana tany aloha, ary hoentitra ny sazy ho an'ireo izay tsy manana fahazon-dàlana anototra. Na ato aloha ny autorisation rehetra anaovana fanotofana tany izay voalohany. Ny faharoa ny zay efa nahazo taloha, nangatahana izy hamoaka ny antonta-taratasy na azahoany an'izay autorisation izay mba hijerevana hoe mifanaraka tsara amin'ny lalàna ve izy ary mifanaraka amin'ny teknika. Hita zao fa be ny tany misy remblé mahatonga ny rano miakatra ka tsy maintsy hojerevana teknisiana indray zay. Ny momba an'izay tsy nahazo alalana alohan'izay dia tsy maintsy isy ny fandraisana andraikitra ny sazy fa tsy azo atao zany manototra tany zany tsy mahazo alalana. Ny fanotofa-tany tsy nahazo-dàlana no miteraka ireo olana maro iainan'ny mponina eto Antananarivo renivohitra amin'izao fotoana, indrindra rehefa avy ny rotsakorana. Tafiditra ao anatin'ny fampanarahana ny lalàna io fampetona ny fanotofana tany io, ary tanjona lehibe ny fanatsarana ny fiainan'ny mponina eny anivon'ny fiarahamonina.